fa tsy nisalasala ny be ny tanànany commune ambanivohitra ampantokana nandresy ny tafam-bivantana ary ny fanakalo-hevitra tamin'ny mpanorona lalana ny antoko ADN vonina ny ara-dalana amin'ny antoko sy Dinanosy avy hatrany ny be ny tanàna no ny foto-kevitra hijoroan'ny ny antoko ezakilan'izay dia tsy hijanona amin'ny fidinana ifotony eny amin'ny tontolo ambanivohitra ihany fotsiny ireo mpikambana ao amin'ny ADN fa hihitatra amin'ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny toro-hevitra sy fanomezana traikefa azy ireo. Tany an-toerana Patrick Elia. Na dia tsy ento an-toerana aza ny mpitari-dalana ny antoko nasionaly antoka sy Dinanosy na ny ADN eto Kararasafindrafà dia mitohy hatrany ny fidinana ifotony ataon'ireo mpikambana. Ny tafamivantana tamin'ny be ny tanàna ny commune ambanivohitra pahitokana mantsy ireo délégationna avy amin'ny ADN nijery ny fahorian'ny vahoaka ao amin'ity commune ity. Anisan'ny olana goavana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny famatsiana herinaratra izay nitondran'ny solon-tena mpitari-dalana ny antoko ADN vahaolana. Vonina ihany koa ny antoko izara traikefa amin'ireo mponina ao amin'ny commune ambanivohitra mpanotokana mba hampandroso aingana ity commune ity. Tsy nisalasala ny be ny tanàna naneho ny fahavonona ny ara-dalana amin'ny antoko ADN. Raha ny zavatra voavoitinareo dia tena marina izy zay satria raha ny politika eo amin'ny asa fampandrosoana aloha dia za isan'ny resy lahatra hoe tokony avaky amin'ny fotony tena mpandrosoana izy satria raha taka ny eo ambony eo nge tsy hoe manana ny eo ambony eo fa lasa adiresaka amin'ny olona tabatra fotsiny tsy mahalala le olana misy aty amin'ny indrindra tony commune tony manasitraka makatelanareo amin'ny fatongavana fa manarakaraka izany araka ny programme hitako eto am-pelantanana dia anisan'ny tsara ao anatin'ny programme fampandrosoana izy fa ny tiako tenenina fotsiny hoe ho amin'ny commune mpanotokana aloha dia izay tsy manana olana n'izao zavatra programme izao vonina hiara iasa rehefa hoe fampandrosoana ho amin'ny vahoaka. Fampandrosoana no tanjona amin'ny fidinana ifotony tanterahany antoko antoka sy Dinanosy manerana amin'ny Madagasikara indrindra fa any amin'ireo tanàna lazaina ho lavitra andrina. Ny antoko ADN izay manana hevi-dehibe amin'ny fampandrosoana manana ny traikefa fototra ihany koa ity antoko ity amin'ny sehatra asa rehetra. Intsak'ilan'izay dia maro ihany koa ny asa sosialy nataon'ny mpitari-dalana ny antoko ADN eto Kararasafindrafà teny amin'ny tontolo ambanivohitra. Teo ny fanampiana ireo mpamboly tamin'ny fanomezana masom-boly sy fitaovana hoentina miasa ary ny fanoroana hevitra sy fanomezana fiofanana ireo tanora vohiditra ao anatin'ny tontolon'ny fambolena izay antony iray goavana mampiroborobo ny voly haricot vert sy mananasy tao amin'ny commune Anambato mitsangana. Natao izay fambolena izay na ny fitadiavana ny masom-boly na ny fanatanterahana ny asa ilaina fa raha ohatra nao asa lehibehibe dia mila tracteur ary mila masom-boly. Raha nataon'ny ADN dia ny fahatongavana azy hatraty apotony feraha miasa niara-ny asa tany, niaraka anam-boly, niaraka nanentana ny tanora, niaraka nanatanteraka hatramin'ny farany ary dia izao mamevo zao izy amin'izao fotoana. Mbola hitatra amin'ny velara-tany lehibe koa ny fambolena haricot vert sy mananasy ao amin'ny commune Anambato mitsangana ary vonina hatrany ihany koa ny antoko ADN amin'ny fanampiana ireo tantsaha sy ny fanamafisana ny traikefan'izy ireo. Tsy hijanona hatreo ny fitetezan'ny antoko ADN ireo commune ambanivohitra manerana amin'ny Madagasikara fa mbola hitohy hatrany.